Vatsimpana et Dieu Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iombavaka tsy atoka. Mideranao sy mankalaza anao mivoninahitra anao izay ry Andriamanitra ray tsy toa. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao tomponay. Noho ny fitiavanao sy ny famindramponao ka avelana andrapa-mijenina tratra izao andro an'izao sabatanao masina. Mitsaoka anao mankalaza anao mivoninahitra anao. Ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Ny heran'ny fanahy masina izay miasa sy midina mandrakariva tena anatinay. Eny lehibe tokony famindramponao sy ny fitiavanao. Ary dia mamaly izany izahay amin'ny alalan'ny finoanay matotra sy ny fankatoavanay tsy miova aminao. Fanahinao masina ny mantenteraka izany. Tsy any natanjakay fa finiavanao sy fanatanterahana tokoa avy aminao. Indray taona izay mpanomponao miankolokoloan'ny voninahitrao. Ary dia mangataka indrindra ny fanadiovanao maranao sarobitsy satria tsy tanteraka. Ary atrofeno araka ny haben'ny famindramponao. Misaotra Jesosy. Miomby anao sy mankalaza anao zahay. Dia tahaka ny fomba ny anjely an-tanitrao ny olona masina za. Raiso avokatry ny fonay manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro. Henike ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mbola amintsika mandrakariva ny ny fahasoavana. Omba ampiadalina avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Amin'ny mpifaliana mandrakariva no ahafahana mamangy antsika tsiraray avy amin'ny toerana misy antsika, na ny tokantrano any izany, na ny andalana rehetra eny, na ny anatin'ny fiara, na ny koa amin'ny toerana samihafa izay mety misy antsika. Eo am-pianona izao Hafatra izao. Hafatry ny lanitra fahatelo anio ary mitondra indrindra izany lohateny lehibe izany fa Jesosy dia miantso antsika mba hanana finoana sy fankatoavana azontsika valimbavaka. Eny tokoa minosy mankatoava mba hazo valimbavaka isika. Marina tokoa ravana fa ny tenin'Andriamanitra sy ny toroteny ny fampianarana izay efa noronesitsika samihafa ihany koa dia miantso antsika ho amin'ny finoana sy ny fankatoavana mandrakariva. Ary izay rehetra antsoin'ny tompo sy tarihany ho any aminy angalan'ny fanahy masina dia mandray izany finoana sy fankatoavana izany. Mametraka ao anatsika herin'ny tompo mba azo antsika mankatoa azy maromarina tokoa ary miala amin'izay rehetra endrika fanoherina rehetra ao anatintsika. Amin'ny fanatrehan'ny tompo ihany no ahafahantsika mahazo tsara ilay fitiavana sy ny fahamarinana. Eny tokoa mantsy voalaza fa fafan'Andriamanitra ny ranomasy rehetra ary ho azon'ny olona avokoa izay tena hevitry ny teny rehetra izay nambarany. Izany tsaroa fa itsika dia antsoin'ny tompo mba handeha ary ihany koa hahafantatra misimisy kokoa ny aminy. Tiavo izy ary toero izay rehetra zavatra mahatonga ny fisarahana aminy. Ny finoana mahery vaika tsy miova ary ihany koa ny fitiavany azy fatratra, fitiavana an'i Jesosy izany fatratra no hahatonga antsika hanana ilay fankatoavana marina tokoa sady mavitrika. Ny olona izay mandray mantsy ny fanahy masina no afaka hiroso mandrakariva amin'izany. Ny fanahy masina sy ny fanahintsika izay tafaray no afaka ny roso sy hatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Hanaiky ny fahendrena hoe iza marina tokoa moa izao Andriamanitra izao. Iza marina tokoa moa Jesosy izany. Iza marina tokoa moa ny fanahy masina. Noho izany izay rehetra mankatoa no mahafantatra marina tokoa an'i Jesosy satria
nanaraka ny fanamasina izy amin'izany. No zany tsy arovy mandrakariva ry havana fa ilay mpamonjy sy mpanafitra antsika dia tamin'ny fotoana izay niantsony ireo mpianatra dia tonga tokoa ireo mpianatra ireo tao amin'ny toerany natao hoe finoana marina tokoa. Rehefa lasa ny tompo ka nitsangana tamin'ny maty, rehefa natolony ny fanahy masina ka nahazo hery fenitra tanteraka izy tao anatiny miherin'ny fanahy masina, dia tanteraka feno izany finoana matanjaka izany ary izany fankatoavana fatratra izany. Io fanahy masina io noho izany ry havana no azotsika tokoa miroso amin'izany fandraisana valomavaka izany. Eny tokoa finoana sy fankatoavana tahaka ny rano sy vary tokoa ireo, azotsika manatanteraka tsaka sy antavany ny fandraisana izany valomavaka avy amin'ny tompo izany. Andriamanitra ray sy ny zanaka moa izay izy iray ihany, araka amin'ny fahafantarantsika azy, miaraka amin'ny fanahy masina, dia tsy hoe Andriamanitra maro fa Andriamanitra tokana, dia karazana fianakaviana izay mitoetra ao amintsika. Ary izany firaisana masina eo amin'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina izany no iantsona koa antsika mba ho tafaray aminy. Tsarovy ary havana fa antsony tomposika mba handeha amin'ny fifaliana handray an'i Jesosy Kristy, handray ny fahafenoana, dia ny fahafenoana fanahy masina izany amin'ny alan'ny finoana sy ny fankatoavana. Ireo apôstôly marobe ndromy volany fitopolo ny aman'arivo ny tataoriana dia samy nankatoy ary nizotra tamin'izany lalana izany. Tsy mba nianahana izy ireo fa nandeha tsiroaroa nanara-dian'ny tompo sy nanatanteraka ny sitraky ny tompo. Dia ireo olona nanara-dia marina ny tompo ireo dia nahavita zava-mahagaga tokoa teo amin'ny fiainany. Araka ny tenin'ny tompo tokoa fa angatao izay tianareo na inona amin'ny anarako dia omenanareo zany. Dia izany tokoa mijorontsika handeha amin'ny finoana ary ny koa ny sitrapon'Andriamanitra, satria afaka mamakivaky ny fiainana ao anatin'ny fahatokina feno azitsika noho ny fankatoavana azy. Tsarovy mandrakariva ry havana fa natoinona dia rehefa ny masina ao anatintsika no afaka hitaritarana antsika amin'izany rehetra izany. Fa ny masina iray ihany no natolotra ireo mpaminany fahizay ny apôstôly taty aoriana ary ny koa mbola omenantsika mandrakandroany sy izay rehetra mbola koa aorianantsika. Fanahy masina tokana izay nirotsaka tamin'izy ireo no mbola miasa ao anatintsika anio, azotsika mity azy amin'ny fotsika rehetra ka handraisantsika ny finoana velona aminy, indrindra hankatoavantsika eo amin'ny fiainantsika manontolo. Ry havana, Jesosy Tompo avy any Nazareta dia miantso antsika ao anatin'izany ary miasa ao anatintsika mba azo antsika ny finoana tsy miovaova ary ny koa ny fankatoavana fendro tanteraka. Ary dia na mety mianjera antsika ny dalana eny dia miarina ihany ary mizotra mandrakariva makany ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Dia tahaka izany ihany koa atolotra ao antsika ilay valomavaka amin'izay angatantsika. Eny ireo valomavaka rehetra izay angatantsika amin'ny tompo dia atolony antsika satria mitoetra tsara ilay finoana ary tsy misongozona ny fankatoavantsika azy. Enganie ny fiadanan'ny tompo hitaridarana antsika mandrakariva amin'izany rehetra izany, ka hiasa ao anatin'ny fontsika mba hahatonga ny valomavaka hitoetra eo amin'ny fiainantsika. Raha tokoa mety mantantsika mantsiny hoe nahoana ary ny tsy tanteraka izao zavatra izao na ry zavatra iry. Misy eo amin'ny fiainantsika zavatra izay toa tsy voavaly mihitsy
anio andeha hiverina amin'ny fonona marina isika. Anio andeha toetra amin'ilay fankatoavana tena avy amin'ny tompo marina tokoa isika no ny herin'ny fanahy masina izay miasa ao anatintsika. Andriamanitra ray tokoa dia manao ny zavatra rehetra amin'ny alalan'i Jesosy, ary izay antsoiny ny ray ho tanterahany no ataon'ny zanaka. Izay asainy ihany ataon'ny ray no tanterahany zanaka. Ary ny fanahy masina izay miasa ao anatintsika amin'izao fotoana izao mandra-piveriny Jesosy Tompo dia tsy manao na inona na inona afa-tsy izay hitany tanterahany n'Andriamanitra ray sy ny zanaka. Tsy teny ho azy tokoa izy fa izay reny no ambany amintsika. Aoka isika hitoetra mandrakariva ao amin'ny fanahy masina mba hahatanteraka izay rehetra sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ho tafaray ao anatin'ilay fialan'ny sasatra sy fiadanana feno isika amin'ny fotoana izay verenan'ny Tompo eny amin'ny raha lanitra. Aoka isika ry havana atoky azy fatratra hantena ny fanatrehana isan'andro, ary dia ho zary ho fiainana feno fifaliana, fankatoavana ary ny ho fiadanana feno ny misy antsika. Eny tokoa izao fiainana iainantsika izao dia sarotra, mahatonga ahiahy, eny mety mitondra tebiteby isan-karazany. Rehefa miverina amin'ny tompo tsika mandray marina tokoa ilay fanahy masina hiasa ao anatintsika, hinoantsika marina tokoa fa velona Jesosy, velona Andriamanitra, velona ny fanahy masina, tsy miova Andriamanitra tiantsika. Rehefa mitoetra tsara izay fonona velona izay dia mihaino ny bitsiky ny fanahy masina isika ary manoa ny teniny izay voarakitra ao anatin'ny Baiboly mba hankatoavantsika sy hanatanterantsika izay rehetra ambarany. Mandehana amin'izao herintsika izao fa momba antsika Jesosy amin'ny tanam-pitiavany. Andriamanitra ny voninahitra ho antsika ny fiadanany anio ampitso ary mandrakizay hivavaka isika. Jesosy Tomponay eo, tsara tokoa ianao ary mpanao ny tsara. Tianay amin'ny fitiavana tsy mety levina. Miantso sy manamafy ianao amin'ity andro ity. Ny mba hananay tokoa izany fankatoavana ny tenina amin'izany, finoana velona izay tsy miovaova. Aoka izay Tompo hino sy hankatoa, handraisanay ny valim-bavaka eo aminao. Terizo reto mpanomponao, araka ny haben'ny famindramponao amin'ity andro ity. Aza vela herikerika, aza vela ametra-panontaniana maro loatra ka ahatonga ny finoana indray hiovaova. Fataova mifantoka kosa aminao Jesosy sy ilay tenanao izay mato amin'ny finjaliana, ny rà nalatsakao ary ny koa enantsangana tamin'ny maty mipetraka eo an-tanan-kavan'Andriamanitra ray. Mino izay fa hiverina tsy ho ela ianao. Avia Jesosy Tompo, ampitombo ny finoanay, atanjao ny fankatoavana ianao ary dia irao zahay indray hanatanteraka ny sitraky ny fonao. Dia anao ilay mipetraka ambony seza fiainana zanak'ondry, ny aja amboninahitra, anao hatramin'ny taloha ankehitriny hatra mandrakizay izany. Fa mena kosa nitsodranina. Jesosy Tompo, ilay mpiandrondry lehibe, mitondra ny rano fanekena mandrakizay, rehefa niaritra fahorana vetivety ianareo, dia izy no hatanteraka anareo ka tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Tompo mba amin'ny masy ny rehetra, minoa mankatoava handraisantsika valim-bavaka marina tokoa avy aminy. Saotra Jesosy manalo. Alleluia. Amen.